Isan'ny zava-bita misongadina tao anatin'ny taona 2024 eo amin'ny seha-pamokarana fary ny fitazonana ny vokatra siramamy hatrany amin'ny 2 hetsitona ny sehatra tsy miankina no nahatratra izay tanjona izay ary ny tompona andraikitra teo any tanjona mba ho vokatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Naomby ny taona 2024 ho an'ny seha-piarina fary araka ny nambarany teo anivony ivitoerana malagasy misahana ny seha-piarina fary. Nisongadina tamin'izany ny fahatrarana ny tanjona eo amin'ny fampitomboana ny famokarana fary ho 2 hetsitona isa-taona araka ny paikady fanarenana ny seha-piarina fary ny tanterahana teo anelanelana ny taona 2024 sy 2025. Atao ihany koa moa ny fanatsarana ny karazana fary ampiasaina amin'ny famokarana amin'ny velaran-tany lehibe tamin'ireo toeram-pamokarana 3 lehibe eto Madagasikara dia Morondava, Namaki ary Ambilobe. Ka anisan'ny fomba anankiray lehibe izay anatratrarana an'izay tanjona izay zany dia ny fanatsarana n'ireo karazam-pary izay ambolena any amin'ny ireo site rehetrarehetra izay mamokatra siramamy ireo. Ny ao Morondava zany zao efa misy teo amin'ny 4 eo zany ny variété vaovao. Raha variété ray ihany nampiasain'ny Morondava hatramin'izay dia variété 4 zany vaovao izay efa mba ambolena en grande culture zany amin'izao fotoana zao izay anatsarana an'izay le famokarana izay. Ny any Namaki moa zany dia efa misy valo no variété vaovao izay efa manomboka aparitaka. Ny tsy latsa-danja amin'izay ihany koa moa zany any Ambilobe efa misy 4 na 5 eo ihany koa no efa ho alefa en grande culture hanolona an'ireo le fary izay nambolena teo aloha izay hita fa efa tsy dia mahomby loatra. Marina moa zany fa raha ny tany Namaki dia misy mahatratra hatrany amin'ny 2.70 tonnes ny isaky ny hektara ireo fary vaovao ireo. Nisongadina ihany koa ny fanombohana ny tetikasa filamatra mikasika ny fanokafana mini sucrerie atao amin'ny toerana anaroa dia ao Mahatalaky faritra Nosy sy Miandrovazo amin'ny faritra Menabe. Ireo mini sucrerie ireo dia isana famatsiana siramamy amin'ny tsena anatiny amin'ireo toerana misy azy ireo sy ny manodidina azy. Miomana amin'ny fanondranana siramamy any amin'ny tsena iraisam-pirenena Madagasikara noho izany dia efa natomboka tamin'ny taondaza teo ihany koa ny fametrahana ny fanaraha-penitra eo amin'ity seha-pirenena ity. Fa teo ihany koa ny fandaniana teny anivony anteny miram-pirenena ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena mikasika ny seha-pirenena fary ary ny fidirana mpikambana eo anivony ny vondrona iraisam-pirenena mikasika ny seha-pirenena fary. Ho fanomezan'izay ezaka izay no tanterahana mandritra ity taona 2024 ity. Ka ny zavatra ngeza be indrindra ho atao zany amin'izay fotoana izay dia réorientation de la stratégie nationale. Zany hoe stratégie nationale antsika io zany nanomboka tamin'ny 2007 ka mifarana tamin'ity taona 2014 ity. Dia 2014 teo efa lasa teo zany. Ka anao réorientation izy io zany tsika izay andraisan'ny mpiara-miombona antoka rehetra anjara na ny mpamokatra zany na ny aty amin'ny ministera isatsokajiny avy na eo amin'ireo toeram-pikarohana sy ny sisa izay hiara isalahy amin'ny réorientation ny stratégie nationale io. Ny ato amin'ny centre manokana zany dia anisan'ny ezaka lehibe ho atao koa zany ny opérationnalisation de l'observatoire du sucre. Io rafitra io zany rafitra efa mipetraka fa hoezahana zany ny mba tena hoe opérationnel tanteraka an'izy io mba ahafahana manangona n'ireo vaovao rehetra information rehetra momba ny filière sy indrindrandrindra fa eo amin'ny resaka tsena na ny tsena anatiny zany na ny tsena ivelany mba ananana fitaovana ahafahana mandray fanapahan-kevitra na ho an'ny fanjakana zany na ho an'ny mpandraharaha. Ny centre de recherche koa moa zany dia efa manomboka apetrapetraka amin'ity taona ity zany ny rafitra rehetra izay ametrahana an'izy io satria ilaitsika ny ananantsika centre de recherche manokana ho atsika fa tsy hiankin-doha amin'ireo centre de recherche nivelany loatra intsonytsika satria efa mitatra zany le famokarana eto amintsika ka tsy ampitsony zany ny fiankinan-doha amin'ny ivelany. Manohy ny fampiresahana sy ny fanatonana ireo mpandraharaha sy ny mpiasa mba hamerenana ny asa ao anatin'ny fotoana fohy anivon'ny orinasa Siokoma ny CMS izay rafitra miankina amin'ny ministera ny varotra raha ny fanazavana.
izany natao dia mba ahafahana mamerina indray ny anjara-toerany sy ampiarinafary izay vomafy taoriny reny trangany seho tamin'ny volana desambra teo ireny teo aneviny diorina izay ity